ny tombo isandray ny fikambanan'ny vehivavy nampahafantarina androany fijoroan'ny fikambanana mba hiavadivavy miraina ny fivami izay niorina tamin'ny fomba ofisialy ny 7 jolay 2024 ny vadin'ny ministry ny tontolo iainana volantara-para no filomboninahitry ny fikambanana ny fivami izay manomana hetsika mandritra ny sambatra 2024 fanazavana. Ny ataony androany zany androany ny fanokafana fampafantarana ny vahoaka eran'ny Madagasikara amin'ny fisokafany fikambanana fivami io. Le fivami dia fikambanam-biavy vatovavy miray. Araka ny tenenina teo dia tsy azo anavahana n'izy zany fa afaka mandroso daholo miaramiaraka aminay raha manaraka ny lalàna mifehy ny lalàna ao anatin'ny fikambananay zany. Ny fandraisana amin'ny sambatra dia ny fanokafana azy satria araka ny voalaza moa ny sambatra isaky ny fitaona ny fety malaza izay avy ao mananjary momba ny fanomanana ny fora zazalamo izany ny tena ny tantara mipetraka dia mankalaza izany zay ka izay no anaovanay fety amin'io fotoana io le 25 octobre izao any mananjary ihany koa. Tonga anay nanangana fikambanana tsy mety tsy nisalisitsika ary ianareo ngamba mahalala sy mahafantatra fa raha iny faritra vatovavy fitovinany izay ao anatiny zany vatovavy tsy faritra koa vatovavy fa ao anatiny zany vatovavy izay misy ireo distrika efatra reo dia faralahy indrindra amin'ny zavatra rehetrarehetra tena tany lavitra indrina mihitsy raha iny vatovavy iny raha misy ny zavatra rehetra izay omeny ny fanjakana dia vatovavy angamba ny farany indrindra na iresaka lalana fotsiny tsika dia efa tena manahirana be zany hoe andeha any Kongo zany lalana 7 kilometatra ataonao adiny 5 nosy varika moa dia efa tsy resahantsika tsy azo atao mitobile zany fa tsy maintsy mipita rano anao misy fandehanana lakana zany sy anana samihafa izay ataoko angamba fa mahalala zany ianareo ka zay no natonga anay nijoro izahay vehivavy fa fantatrareo tsara misy fitenenana hoe omeo vehivavy endry izahay anorenana firenena vanina ka dia nijoro ny vehivavy amin'iny vatovavy iny mba hitondra n'izay traikefany zay tsy be afa kely